Fitsinjovana ireo traboinina vokatry ny rivodoza Giovanna nandalo teto amintsika dia tany amin'ny distrikany Moramanga ny Prime Ministre Omer Berzik ny solon-tena ny fitondrana tetezamita mijery ny zava-misy ary nitondra fanampiana ho an'ireo traboinina tany Moramanga vola Rafarasoa. 7,774 ny traboina ao amin'ny distrikany Moramanga tao aorian'ny rivodoza Giovanna ny talatalasa teo. Fianakaviana 220 tafo izy ireo ka 7,900 ankizy avokoa ary 2,7valonjato ny olon-dehibe. 7 no namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany sy fianjaran'ny hazo ka ny 9 avy ao amin'ny komina ambanivohitry Andasibe. Ireo naratra kosa efa nomena fitsaboana maimaim-poana. 9,50 teo ny trano fonenana potika ary 7,50 isanjato ny fahampitehan'ny trano fitsaboana, 5,70 isanjato ny fahasimban'ny voly sy fiompiana ary notombanana 5,70 isanjato ny faharavan'ny trano sekoly ka isan'izany ny lycée Razafindrabe Victorien eto Moramanga izay voaterina ampiato ny fampianarana. Ny tondra faisana ihany koa ny tranom-panjakana 12 sy birao fiasana 13. Tsy nitaza-potsiny fa avy hatrany dia nitondra teny fampahirezana sy fanampiana avy amin'ny fitondrana tetezamita ny Prime Ministre sy ny delegasiona ny tarihany nahitana ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny asa vaventy, ny sekretera mpanatanteraka ao amin'ny BNGRC ary ny vokovoko-mena. Vola 2 hetsy ariary no natolotra ho an'ny fianakaviana ny Aramboina ka ny lehiben'ny distrika no nanakinana ny fitsinjarana azy. Eto no ianao ny distrika raha hoe le tombatombana mikasika ny taketra napetraky ny Giovanna eto amintsika tena mampalahelo tokoa satria namoizana ain'olo maro satria zany olona 7 namony ainy zany dia efa raha dinina perte lehibe mihitsy amin'ny zanak'olombelona satria ny fiainana tsy misy mahasolo azy rehefa moa zay ny zava-misy ary loza voajanahary no miteraka izany ka tsy afa-manoatra itsika olombelona. Mikasika ny famangina amin'ireo olona reo dia efa misy moa fomba zay fanao amin'ny takitony rehefa tonga ny loza voajanahary ohatran'ity dia misy vola efa natokana ho famangina avy amin'ny gouvernemanta izay hoentin'ny directeur administratif et financier ny BNGRC zay ho tonga eo ka ametraky zay vola zay eto aminareo eto 2 hetsy isaky ny fianakaviana. Miasa andro amanalina ny komity manokana eto Moramanga manentana ny vahoaka ny amin'ny fepetra raisina ao aorian'ny loza ka isan'ny ezaka natao ny fanalana azo mitsivalana eny an-dalambe namerenana amin'ny laon'ny fifamoivoizana. Tsy maintsy atao aingana hoy ny Prime Ministre ny asa fanarenana rehetra na eo amin'ny fotodrafitrasana ny lalana simba. Ao aorian'izao fijerena ifoton'izao no ahafantarana ny teti-bola mazava ho atokan'ny fanjakana amin'izany. Nanomboka ny 12 Febroary hatramin'izao dia mbola tapaka ny herinaratra ao Moramanga tapin-tanàna noho ny fandalovan'ilay rivodoza Giovanna.